Miarabantsika fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo ry havana miditra amin'izao alahady faefatra ato atin'ny volana Jona izao manolotra indrindra ny asaramanitra amin'ny firenentsika 20 Jona ary anamariana koa ny fiombonam-bavaka manerana ny sany Efjekema ho an'ny asan'ny fiangonana eo anivon'ny sampana vokovoko manga ho aminareo ane ny fahasoavana. Ny fandaharana naraintsika amin'ity fampovavahany ity moa dia nalaina tamin'ny fandaharana iombonana natolotry ny foibe sampana vokovoko manga. Araka ny karatra mofinaina dia ny mpanjaka voalohany toko faha-12 andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo no voalahatra amin'izany anjara mofinainantsika izany ary dia io ry havana no raisina anafarana antsika fiangonana. Mpanjaka voalohany toko faha-12 andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo. Ny bokyny mpanjaka ao amin'ny Baiboly misy ny voalohany, misy ny faharoa dia voasokajy ao anaty ny atao hoe bokyny tantara. Milaza indrindra ny tantaran'ny zanak'Israely ary raha ny mpanjaka voalohany dia manondro amintsika ny fanombohan'ny fanjakan'ny Solomona ary ny fitantarana ny fizarana roa ny zany fanjakan'ny Israely zany, ny tavanatra renivohitra Samaria ary ny tatsimo Joda renivohitra Jerusalema. Eto amin'izao toko faha-12 izao dia mitantara ny fanjakana nanomboka tamin'ny rain'i Ela atao hoe Basa ny soratra masina dia ndimbiasan'ny Ela izy izay eto anatin'ny mofinainantsika aorin'io dia Zimri. 420 taona nanjaka Basa ary 2 taona monja Ela dia 7 andro Zimri. Ao amin'ny mpanjaka voalohany dia misongadina ny fitantarana ny fikorontanana ara-politika teo amin'ny fanjakan'ny Israely. Tatsika amin'izany hoe 7 andro monja ny manjaka ary Zimri 2 taona ry Ela. Fa ara-panahy dia misongadina atao amin'ny mpanjaka voalohany ny fitaomana ny zanak'Israely ankatoa ary ny vokatry ny fivadiana amin'Andriamanitra izay fidinana na fikoroson'ny firenena. Rehefa mivadika amin'Andriamanitra ny mpanjaka ka mitarika amin'ny vahoakany amin'izany indrindra dia mikoroso ny firenena. Dia isika ifantoka ao amin'ny anjara mofinainantsika ary ijery izay ifandraisan'izany amin'ny lohahevitry ny perikopa manao hoe miaro ny olony ny tompo. Izay hitantsika ato ry havana dia ny fiarovan'Andriamanitra ny tantaran'ny fireneny, miaro ny tantaram-pireneny ny tompo ary ny faharoa miaro ny fitondrantenan'ny vahoaka ny tompo. Miaro ny tantaram-pireneny ny tompo. Firenen'ny Israely dia firenen'Andriamanitra. Voatsipika mazava eto araka ny voalaza teo fa 2 taona monja ny nanjakan'i Ela kanefa dia tsy nataon'Andriamanitra tsinotsinony zany 2 taona zany fa nasongadiny sy lazainy ato amin'ny soratra masina. Tsy hoe 2 taona ny fahombiazana fa tena 2 taona nambarimbary ny lesoka tao amin'ity mpanjaka tao hoe Ela ity. Izay ilay fiarovan'Andriamanitra ny tantaran'ny firenena, ny tantaran'ny fiangonana. Tsy hoe ny tsara ihany no asongadina fa na dia ny ratsy azy mba ahafahana mahafantatra ny tantara dia napetrak'Andriamanitra izao tantara izao. 420 taona Basa rain'i Ela no nanjaka ary 2 taona izy no nanjaka arak'ity tantara ity. Eo amin'ny andininy 412 izay tsy tafiditra ao anatin'ny perikopa dia misy filazana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ary ny tantaran'i Ela sisa mba amin'izay rehetra nataony
tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny tantara ny mpanjaka ny Israely va izany. Arovan'Andriamanitra ny tantara ny fireneny. Ry havana malala, anisan'ny zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra ny tantara ary arovany izany. Fa amin'izao vanim-potoana manodidina ny 20 jona izao manamarika ny tantara ny firenena malagasy, dia maro ny mpiarabelona amintsika ankehitriny tsy maharo ny tantarany. Ny tantaranao tsy fantatrao, ny tantarany firenena adinonao, na nataonao tsinotsinona tany am-pianarana. Vokany firizan-jatony eto Antananarivo manangal-tsaina, enao ve mba isan'ny manangana saina amin'izao vanim-potoana ny fetim-pirenena izao? Arovan'Andriamanitra ny tantara ry havana, tantara ny firenentsika. Atao anatin'ny tantara ny fahampanjaka dia tsarovo fa nisy koa izany hoe Radama faharoa izay nanjaka 2 taona monja tao anaty 1970 390 ary izy dia anisan'ny mpanjaka nandevozy ny fisotro mahamamo ka mamy eo mpanatanterahana ny fitondram-panjakana. Novonoina koa no namaranany ny fanjakany tahaka ny ela. Izany ry havana dia tantara, tsy hoe ny fahombiazana teo amin'ny tantara ihany masongadina, fa na dia izay lesiko ary arovan'Andriamanitra ny tantara eo ampelantanany raha teo izany dia voatsipika eto izany fanjakany ala. Miaro ny tantara ny tompo ry havana, zava-dehibe eo amin'ny tompo izany, aza velandeha ho azy ny tantara, aza asiodika ny tantaram-pirenena, aza tsinotsiniavina ny tantaram-pianakavianao, ny tantaranao, ary indrindra ataovy zava-dehibe ny tantaram-pamonjena nomboka tany amin'ny fahariana, ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena antsika. Zava-dehibe tsy tokony ho adinoinao izany, nazonao fanafahana tamin'ny fahotana, ary ny tantaranao manokana ataovy zava-dehibe ka isaory an'Andriamanitra, miaro ny tantara'Andriamanitra. Fa ny faharoa, miaro ny fitondrantenantsika Andriamanitra. Miaro ny fitondrantenantsika Andriamanitra raha mampatsiahy izao tantara ny fisotrotoka na tonga faharavana teo amin'ny fanjakana izao. Ny 9 atao anatin'ity mofinaina ity dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, ary Zimri mpanompo ny komandy ny atsasaky ny kalesiny ny komy taminy raha nisotro omamo tao Tirza tao an-tranony Arza lehibe ny tao andapa tao Tirza izy. Dia niditra Zimri ka namely anela ho faty tamin'ny taona 720 nanjakany asa mpanjakany Joda ary izy no nanjaka ny solo azy. Izao tantara izao ry havana dia andraisantsika lesona, tantara milaza zavatra miiba, fa tian'Andriamanitra hampitaina lesona mba hananantsika fiainana mifanohitra amin'izay niseho eto amin'ity tantara ity. Mampahafantatra ny faharatsian'ny zava-pisotro mahamamo izao tantara izao. Tantarany ela mpanjaka nandao ny fiandrianana ary dia varilena sy niosina tamin'ny lehibe ny tandapa. Any an-trano lehibe ny tandapa izy no miara-misotro, ary rehefa mamo dia io ilay lehibe ny miaramila nitokisany lazaina fa nitantana ny atsasaky ny kalesiny mahery, io no tonga namono azy ao anatin'ny fahamamona. Indray maka fotsiny, indray misotro dia ny koroso, ela sy ny fanjakana. Ny korotana ny firenena niakatra eo amin'ny fanjakana Zimri, ary rehefa mamaky ny toy ny tantara sika, ilay 7 andro nanjakany Zimri dia nisehon'ny fahatezerany vahoaka ka ny kominy tamin'ny Zimri koa dia rava teo ny fanjakana. Azitsika antsaina ve fa fisotroana indray maka
sy niarovana ny fiandrianam-pirenena teo amin'ny mpitondra firenena no nampikorotana ny fanjakana tamin'izany. Betsaka ny efa naongany toka fa tsy mandray anatra izy tenany sy ny manodidina. Betsaka ny efa natsingevany rano fa tsy mety fahy. Ary tsy vitsy ny entin'ny zava-mahadomelina manidina ka tsy mahalala izay ambonin'ny tany intsony dia tsy tompona andraikitra na ny amin'ny tenany azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo amin'izao ahatsiarovana ny asan'ny FJKM amin'ny fifadiana ady amin'ny fisotro mamamy sy ny foka mahadomelina izao mandraisa lesona fa te hiaro ny fitondran-tenantsika tsirairay Andriamanitra raha mametraka ity tantara milaza fahavoazana ray lavaka ho an'ny fanjakana ity. Miady amin'ny zava-pisotro mamamy sy ny foka mahadomelina isika fiangonana amin'ny alalan'ny sampana vokovoko manga. Atombo eo amin'ny tenanao zany. Tandremo fisotroana indray mandeha dia mety hanapotika ny tenanao, mety havomafy ny fianakavianao ary tondra fahaizana ny firenetsika. Feritreritra zany ry havana. Napetraka Andriamanitra manoloana ny fiangonana amin'izao aladin'ny vokovoko manga izao ity tantara ny elam-panjaka ity. Tsy olo-pirenena fotsiny ianao tao amina tsiaro ny tantara fa olo ny fanjakan'Andriamanitra eritreritra ny fahamasinana efa napetraka Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy. Hoy indrindra Paoly amin'ny bokin'ny Romanina 4:7 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Ndery havana, iaro ny tantaram-pirenena miaraka amin'Andriamanitra isika ary iaro koa ny fitondran-tenantsika mba hanandratra avo ny fanjakan'Andriamanitra eto anivon'izao firenetsika izao. Amen.